Iverinao anatin'ny tontolon'ny fifidianana teo ary isika no tanterahana ny ariva teo. Teny amin'ny foibe toeran'ny senita Ankorondrano ny sarisary mpifidianana na ny simulation hoentina indrindra ampahafantarana ireo mpifidy ireo dingana arahina eny amin'ny birao mpifidianana mandritra ny fotoam-pifidianana ny zoma faharoapolo ny volana desambra izao fotoana natanterahana ny fifidianana fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa. Claudia Rasolson no fanadihadiana naka ny sary kosa Imamy Rasambely. Maro ny mpifidy no manontany tena mikasika ireo dingana rano anatin'ny birao mpifidianana ny zoma ho avy izao izay anatanterahana fifidianana roa sosony dia ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nisy ary ny sarisary mpifidianana izay no tanterahana teny amin'ny senita ny ariva teo. Devant le président, dia maqueto amin'ny secrétaire, dia manao chimia, dia mandray bulletin anankiray, dia miditra ao amin'ny fijoroana natokana ho an'ny démarqué au vice-président. On est même dans de Vita de Timoste. Nisy ihany koa ny fanazavana ny oety ny filohan'ny senita mikasika ny liste additive. Liste additive zany na ilay liste tovana amin'izao fotoana iresantsika zao raha 143 304 zany zao no fangatahana nalefan'ny ratsamangaka ny senita eny anivon'ny tribunal manerina ny Madagasikara dia 142 632 zany no nazahoana valiny 115 district zany. Ny district anankiray zay tsy nazahoana valiny hatram'izao dia ny district any Manja zay andrasanay hatramin'ny Rapitsimaraina fa rehefa tsy azo hatramin'ny Rapitsimaraina zany ny didy pitsarana avy any Manja dia tena omi tokoa zany reny olona reny eo amin'ny 672 électeurs eo. Zay zany raha mba ny liste électorale ny telo moa tamin'ireo 119 district dia tsy nanana électeur omi. Ny ora fisokafan'ny birao mpifidianana moa dia tsy misy fanovana. Ny ora fisokafany dia efa fantatsika fa io moa zany dia voalaza ny didy momba ny fifidianana. Ny lalàna momba ny fifidianana zany dia mametra fa mivoa amin'ny 9 maraina ary mikatona amin'ny 5 hariva. Dia raha mbola misy olona milahatra kosa eo amin'ny birao mpifidianana dia tsy maintsy mbola mifidy reny olona reny. Fa ezahantsika rehetra mpifidy zany mba ho tonga alohany amin'ny 5 mba tsy ataratsika zany amin'izay fotoantsika hidiny vavahadin'ny sekoly ohatra. Misy ny ezaka ataon'ny senita anapariahana ny fampafantarana ireo dingana samihafa ao anatin'ny birao mpifidianana mba tsy handany fotoana loatra ny mpifidy eny an-toerana.